tsy mitsamby tombony pindro ao anatin'ny fiangonana episcopal Santa Barnabas Akady Efajoro antony izay nahatonga azy ireo hanorina trano fiangonana izany rehetra izany. Fiangonana iray efa mahery ny 10 taona ny Eglizy Episcopal Santa Barnabas Akady Efajoro ao amin'ny faritry ny komina Ambohitrabiby. Tsy mitsahatra ny mitombo ny kristianina ao amin'ity fiangonana ity amin'izao fotoana izao, ary izany no nahatonga ny kristianina ao atoerana hanorina trano fiangonana vaovao izay tena lehibe tokoa satria mahatratra 12 metatra ny sakany ary 30 metatra ny halavan'izany trano fiangonana vao ahorina izany. Amin'ny alahady 14 jona izao no hotanterahana ny voka-dehibe ny fiangonana Eglizy Episcopal Santa Barnabas Akady Efajoro. Hoantsika zay taranaky ny fiangonana Santa Barnabas Akady Efajoro ankalazany fetim-bokatra lehibe isika ny alahady fa 14 ny volana jona izao. Dia manentantsika taranaka rehetra zanaky ny fiangonana Santa Barnabas herina nosy mba ho tonga maro tetan'ny razana hiara isotra sy hiara-idirana amin'ny voninahitran'Andriamanitra isika. Ny fanampivavahana moa dia manomboka amin'ny 7 maraina ary ny fandaharana rehetra dia ny fotoam-pivavahana miaraka amin'ny kolona masina dia aorinan'izay ny lavatom-bokatra toy ny fanao isan-taona ary sakafo zay efa voahomana araka ny fandaminana ny fiangonana. Manentana antsika tonga maro ny tazona dia fampandrosoana ny tany razana indra fa ny fiangonana vaovao zay ahorina eto araka ny faneva lehibe zay fanorisintsika ao amin'ny agay toko voalohany 15 manao hoe amboaro ny tranoko dia kasitrahako zany hoy Jehova ary ankalazay ny anarako. Ka dia tonga va maro ry tompoko ny adido vita voninahitran'Andriamanitra sandratra ary zay ihany koa dia mba ahafahansika mijery sy mahita maso ny ezaka zay efa natao efa natomboko zay efa niarahantsika ny fametahana hatramin'izay ary mbola hotohizana ihany koa moa zany satria mbola eo am-toerina sika ankehitriny. Antenaina fa ho tonga maro ny kristianina sy ny zanakam-pelezana avy ao amin'ny Eglizy Episcopal Santa Barnabas Akady Efajoro mba hiombina amin'izany voka-dehibe izany ny alahady ho avy izao izay anaovana ezaka amin'ny fanamboarana ny trano fiangonana vaovao. Anomboka amin'ny 7 ora maraina ny sorona masina izay arahan'ny lavandom-bokatra. Efa misy ihany koa ny sakafo isan-karazany izay homanin'ny fiangonana koa ny fahatongavan'ny rehetra sisa no andrasana. Ety ampamarana ny fampahalalam-baovao toko lasitoko avy dia tsara ny mampafantatra asika fa ny safidiny andro androany ny namana mpanao gazety eto amin'ny fahitalavitra ma-TV Andreny Menjanahary Ravaka Tatelitiana nahita telo no ahafantarantsika azy nampiakatra ny ramatokely Rakoto Arvely Rantony Irina Joël Eliza ho andefy mandriny teny anivon'ny FJKM fitandremana zany tangaina fanantenana no nanamasinana ny fanambadiana izy roa kely ary taorinan'izany dia niarany korana tamin'ireo havana namana Mantsakaiza teny ny ivitoerana iray fisakafona Mateodi izy ireo ny ekipa eto amin'ny fahitalavitra ma-TV dia miaraba azy roa kely hatratra amin'ny farany ao anatin'izany sehatry ny tokantrano izany. Izay ihany koa no anakatonantsika ny pejin'ny fampahalalam-baovao tamin'ity takariva ity dia isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ao amin'ny alatsinainy indray ny fotoanantsika manaraka veloma tompoko.